zay mipetraka eo anivon'ny présidence de la république endriky reny ny ataontsika hoe centralisation forte zany hoe fifehezana farak'izay ambony ataony présidence mahakasika ny fitantana andrara mpanjakana de tsy tsara zany satria voizitsika foana ty resaka décentralisation ty na ny ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana ka amin'ny fomba manao akory lahy mahafahantsika mitsinjara-pahefana anzay matoa Alain Risambany Désiré no nanaiky ho vahiny ny micro vidéo ny Toliara androany moa zany ataoko hoe faly miarabantsika Toliara tsy akanavaka zany ao tsika ray aman-dreny lona Kazomanga tsika iaby tanora tandraraha zay sisisa amin'izao ataoko hoe natratsaratsika ny tao 2024 sy arivo zao loniky mba tsy hanahy mitaindranahary amin'ny raha atao iaby marina moa zany fa ty taona 2024 sy arivo ty dia anisany taona ametrahantsika tanjona bevata na ho an'ny Toliara zay fa indrindra ho an'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny satria ny antony ty tao ty no afahantsika moa zany fa indrindra le vahoaky hametraky ny fitokisan'ny olo anisany mety hoe hitantana azy amin'ny fotony atoy na ty amin'ny fokotany zay na amin'ny commune na amin'ny district na amin'ny région dia zay ataoko hoe manatantara toy ty tao teo 2024 sy arivo ty koa zany no tao hanamariatsika ny fanasongadiatsika ny mahatoliara ny Toliara satria tanaty io manan-karena tanaty io manana ny hasiny ary tanaty io manana ny mahizy azy ka anjaratsika anaky tanaty io tsy ankanavaky na iha na ino ty toera misy anao na ino ty andraikitrinao amin'ny tanaty eto dia mananjara borikitsika mba afahantsika mampandroso tanaty miaraky amin'ny fomba maro samihafa misy mony anatin'ny fitondrana ao manana ny adidiny amin'izay lafiny zay misy tsy anatin'ny fitondrana na ino sehatry misy azy na mpanohitsy na amin'ny fiarahamonim-pirenena na amin'ny fikambana samby manana ny tandrify azy ary angaviako ary ataoko hoe ikaihako antsika iaby mba samby handramby zay tandrify azy satria milantsika Toliara milantsika anaky ny Toliara ary milantsika Madagasikara andrao atao Alain Risambany tsy afaka misaraka aminao ny maha secrétaire général ny antoko misy anao dia ny HVM raha ny fahitadiako azy dia ny HVM dia anisany nanjainjara tamin'ny tolona na ny C10 zay na ny C11 filazantsika azy ankehitriny vita ny fifidianana tapitsiny lany ny filohan'ny repoblika manahoana sy manahoana reo manararoatra anao hoe manahoana sy manahoana ny mety ho tohiny zay tolona ny arahana tao amin'ny C11 ino moa zany ama secrétaire général national ny antoko andray zany no iresahako eto satria efa mazava iny ny fanambara natao ny collectif des candidats satria na ino no antony na ino mety ho antony dia mitohy ny tolona sy ny fitakia natao ny collectif des candidats tamin'ny fotoanandro ino moa le tolona natao dia ny hanadiovantsika ny tokotany-pifidianana zany anisan'ny tena raha bevata be anatiny ao indrindrindra mba afahantsika koa manadio ny rafim-panjakana mametraka andreo rafitsireo mba tena hoe ho mahaleo tena mba tena hoe tsy mitanila izy mazay fa niseny ny HCC ao anatiny ao ka makasika an'izay raha ibiavy zay zany fa indrindrindra ny resaka fiandrianam-pirenena dia ampoloko eto moa zany fanamafisa ny raha fanambarana ny collectif des candidats fa mitohy ny tolona zay ataoko hoe zay tolona zay mandray lafiny roa ny lafiny raiky voalohany mba afahantsika mametraky rafim-panjakana tsy mitanila mba afahantsika miantoky ny apaisement ny lafiny raiky faharoa amin'ny mitohy ny tolona dia ny afahantsika koa moa zany miatriky ny fifidiana maro samihafa mba ho fifidiana malio hinkeny rehetra satria tsy fifidiana filohanam-pirenena raiky avao no atrehitsika eto fa maro ny fifidiana maro samihafa ao ny communal sy municipal ao ny fifidiana député na ny solom-bavavahoaka ao koa ny fifidiana chef de région ka alinitsika zay gouverneur tsy izy tsy anatina lampanorenana ny gouverneur donc tsika tsy maintsy miroso amin'ny fifidiana chef de région ka raha ibiaby zay no mahatonga anay manamafy eto fa ao anatiny lalan-tsaina zay hitakina tamin'izay ny tolona ataon'ny collectif des candidats mety miova ny endrikiny satria mety tsy manana zay statut-na candidat esasy ro olo reo amin'izao fotoana zao fa kosa ampoloko ndraiky ny raha nitakita amin'izay dia mafisy satria Madagasikara ty rahantsika manana
fifidiana hatao maro samihafa zao iarahantsika manjiniky ary iarahantsika manapaky satria tsy any fanjakana raiky avao ny raha fifidiana fa antsika iaby na antoko politika iha na fikambana iha na olo-tsotra iha na olo-pirenena manana zohifily antsika iaby fifidiana ny vaovao mafana moa zany ny hita amin'ny herinandro eny dia ny fitsanganan'ny gouvernement voalohany tamin'ity fitondrana mandat faharoa hoentin'ny président Andry Nirina Rajoelina amin'ny maha mpanao politika anao amin'ny mahazanaky toliaranao manao koa ny fahitanao ny firafitsy ny gouvernement izay vao mijoro tika ataoko hoe mahanaky toliara moa zany dia indraiky hitambarako amin'ny abiaby zay ataoko hoe ampirisihako iarabako ny zanako toliara zay nanana an'izay fahatokisa nomena azy zay na inona ny antony tsy fitovy-akevitsy ara-politika dia apetrako hoe fitokisa lehibe name anareo dia hajao zay raha zay ary ataovy para ny adidy ho an'ny firenena sy ho an'ny tanindrazana ny manaraka an'izay dia tsy hanaovany ineny gouvernement io raha ny fomba fanentinay satria ny secteur stratégique zay mieritriretina fa misinto an'le économie malagasy mankany amin'ny ataontsika hoe fanovana misinto an'le firenena mankany amin'ny ataontsika hoe famahana ny problème social tsika eto dia tsy miova firy ohatra raisiko am'izany ny ministre misahana ny harenan-kebon-tany ny ministère misahana ny énergie et hydrocarbure ny ministère misahana ny économie sy ny finance ny ministère misahana ny resaka agriculture fambolena sy ny sisa sy ny jony ireo secteur stratégique ireo tsy dia miova ny olona atao anatiny faharoa manaraka an'izay tsy hiova koa ny politique mpanjakana mba ahafahan'ny Madagasikara mamaha ny problème sectoriel mba ahafahantsika mamaha nataontsika hoe mametraky natao hoe relance économique ka na ataontsika hoe napetraky ny secrétariat d'état zay lasa 6 am'izao zay mipetraky au niveau présidence de la république indriky reny ny ataontsika hoe centralisation forte zany hoe fifehezana farak'izay ambony ataony présidence mahakasika ny fitantana andraraha mpanjakana dia tsy tsara zany satria voizitsika foana ty resaka décentralisation ty na nataontsika hoe fitsinjara-pahefana ka amin'ny fomba manao kory lahy no ahafahantsika mitsinjara-pahefana amin'ny fomba manao kory no ahafahantsika manome fahefana ny maire ny région ny faritany la ohatsy ka mbo bodoina ao amin'ny présidence ao ny ataontsika hoe ny fikirakirana an'ireo secteur stratégique ireo satria sivy ny secteur na anonganana ny secteur d'état io moa style frantsay fa matetiky ny secteur d'état dia tsy rattaché amin'ny présidence fa rattaché aty amin'ny primature zany hoe amin'ny premier ministre miantona nanganana an'ireny dia tsy haiko hoe miantony mety hoe misy projet matantanjaka ny efa hitahita hoe mety misy famatsiam-bola matanjaka dia alefa aty amin'ny présidence ny fitantana anazy hitako hoe tsy dia tsara zany satria lasa potsiky le ministère tutelle technique ary indrindrindra tsy afaky hireharehatsika fa manjaka eto le fitsinjara-pahefana hitodika manokana aminao ndio atao anay sambany nareo moa zany anisan'ny hoe mpanao politika vao misongadina ao anatin'ny antoko politika misy anao ny HVM secrétaire anaky zao national anao manoka tsy efa fotoana ve ny hitondranany zany antoko zany satria efa anisany fa hoe efa lehibehibe ihany le olona mitantana ny antoko misy anao raiky zay faharoa ny zavatra misy tsy manery anao ve hilatsaky ho député na ho latsaky raha aty de faritra ny avianao amin'izao contexte misy anan'io voalohany aloha mahakasika an'izay efa ampiasa ny anjara toerana nomeny antoko fa indrindra nomeny congrès national ny tenako maha secrétaire général national andraiky tsy zany aradidy lehibe ary enkeko satria efa nanolo tena hanao politika ao anatin'izany andraiky tsy lehibe zany zao toko dia manaja ny rafitsy ary manaja ny fanapahan-kevitsy anatin'ny antoko zay anisany mahadémocrate anay zay manisany manana anay le soatoavina social libéral démocrate ny mahakasika an'izay nanontany moa hoe fotoa ve zao satria fotoa hitolihanao amin'ny tanà toy mba ahafahanao hipetraka ao anatin'izay olo mbo afidy zay mpanao politika aho ary ambarako eto ny fanaovana politika dia tsy maintsy miatriky fifidiana androany aho mbo tsy hanambara aminareo
na Toliara zay na Madagasikara hoe fifidiana manao akory ny handraisako anjara fa mahampanao politika mampisehatra amin'ny fanaovana politika ahy dia tsy maintsy hiditra misehatra aho mba ahafahako mitondra ny anjara briko fampandrosoana any Toliara fa indrindra ho antsika mampandroso na Madagasikara. Manana anjara toera lehibe amin'izany aho ary efa ela no nieritreretana an'izany satria zay no anisany nanaovana politika. Matoa tsy niditsy fikambana, matoa tsy nanao ataoko hoe mpandraraha manahaky eo biabijano amizay fa nisafidy hanao politika dia tsy maintsy mieritseritra zaho hamarefaka maray nirotsaky ao anatin'izay fankatoavany vahoaky ny Toliara na vahoaky ny Madagasikara anatin'ny sehatra ny fifidiana zay. Mandalo Toliara eto ianao da mety misy antony manokana ve zao fandalovanao eto zao sady resaka privé? Eka zao moa eto farantao teo namangy fianakavia fomba ny anaky mamangy ray aman-dreny ny avy eto nanao an'izay adidy zay lily zay ary fomba fanao zao moa isan-tao zay ny ataoko sy ny fianakaviako mamangy ray aman-dreny mamangy fianakavia kanefa tsy afaka hipetraka amin'izao avao koa tena mampanao politika dia mba miza koa moa zany ny vatako miresaka amin'ny nama maro samihafa mifampizara amin'ireo namana maire zay na président Fokotany na namana mpanao politika sy ny sisa ary indrindrindra moa zao zany ny vatako tenako zao koa mpampianatra ny université dia hararao tokoa mifandalovako eto zao ny mba hizarako zay mba kely ananako amin'ny alalan'ny adihevitsy lehibe moa zany adihevitsy conférence bevata moa ny titre na mpanandesinay azy miaraka amin'ny nama maro samihafa amin'ny sabotsy zao hamaray misy an'izay conférence bevata zay loha hevitsy moa zany mazava ho azy anatin'ny fampandrosoana ny tanà toy tanàtsika toy manan-karena, tanàtsika toy mana olomanga, tanàtsika toy ataontsika hoe feno ny fepetra mba ahafahantsika mampandroso azy. Kanefa zao ny raha misy dia raha tsika mahita misy antony ao, misy vahaolana avao koa azo aroso zay no anisany mikarakarana an'ilay adihevitsy lehibe fampizarà io adihevitsy io torohevitsy ny atao ao na ho an'ny mpitondra fanjakana zany na ho antsika mpitondra fanjakana raha bevata io mba ahafahantsika mifampizara. Anisan'ny culture de partage koa io mba hizarà amin'ny tanora satria ny ho avy zao ny tanora ny ho avy na mpianatra zay na fa miasa na mbo tsy miasa zay koa nananaovany eo. Atao aie ary amin'ny filo amty moa zany amin'ny Basia amin'ny grande salle Basia Sacré-Cœur ny hanova azy amaray sabotsy amin'ny telora tolakandro telora amin'ny telo zany manomboky ao tsika mahita satria misy telo zay handay anjara ao misy an'ny Zokobe ray aman-dreny ministre ny atany taloha Masimana Manantsoa anisan'ny mifampiresaky ny kaiko manokana mba handray anjara amin'izany ao koa rahalahy izay mpampianatra ny université ny Saint eto docteur Faustine Anto izay anaky Toliara avao koa mba hizara ny tsaiky fananany ahafahantsika manday anjara amin'izay adihevitsy zay mahakasiky ny hamaray zay any an-tanako antsika iabiaby na ny mpianatry na ny mpiasa mpanjakana na tsy miankana itsika mpandraraha itsika mpitarika fikambanana fa indrindra itsika mpanao politika zany dia asako mba ahafahantsika ny adihevitsy ampirahalahia satria zany adihevitsy zany anisany mampandroso firenena maro samihafa, anisany mampandroso commune, anisany mampandroso faritsy ary anisany mampandroso district satria ny adihevitsy tsy azo ny hevitsy tsy azo ambolo raiky anjaratsika no Saotra indrindra ny atao anarasana.